on right. Shoot him, Leroy. Here, I got the 5.7. Hold on. Watch that. See ya. You got it. Woo! Yeah! Is that crazy or what? I told you better. Zany no tena hoe fahafinaretandry zalahy le mamono. Mahita tsirondry zalahy amin'ilay mikendry mandatsakaina. Misy karazan'olona tena ohatran'ny reny mihitsy. Misy andian'olona tsisy saina, tsisy eritreretina afa-tsy ny ikendry anao andatsaka ny ainao anao ratsy anao. Ary prouvé zany eo amin'ny fiainatsika andavanandro. Hatrany anaty fianakaviana any adilova, mosavy, vorika sy ny sisa be da be. Zany ny plaisir atsika olombelona. De rehefa lavo tahaka an'ilay biby tsy manatsiny teo, ilay kinendry de trophée be mihitsy, fifaliana be mihitsy ho an'ilay olona mpaka plaisir amin'ireny zavatra ireny rehefa vitany ilay asa ratsiny. Iny biby iny tsy ny demande an'izasiza izy. Ny aina tao amin'ny tontolon'ny natiorany izy, tao amin'ny taniny. Tsy ny antso an'izasiza hoe avia ty fira avia vonoy, fa de tonga fotsiny tsotro zao ny mpandatsakaina, ny mpikendry, ny mpanao ratsy, ny mpamosavy, ny mpamboriky sy ny sisa be da be, afaka anapitsika an'izany. Ka miambena fona, mailo fona, apetrao amin'Andriamanitra fona ny fiainanao, ny ankohonanao. Ahoana ozy ny Baiboly? Reny kanazan'olona ireny dia mierina tahaka ny liona mitady izay arapany mikendry anao foana izy isan'andro isan'ora. Petera voalohany toko 5:9. Mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalontsika, devoly fahavalonareo mandendeha tahaka ny liona, tahaka ny lehilahy teo mierina mitady izay arapany. Mahery fony, mahery fony. Aza misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, aza misaraka amin'Andriamanitra.